afaka hiditra amin'ny ampahany faharoa ilay programa iombonana ho fanohanana ny sehatra ny fahasalamana na ny PCCS taorina ny fanaovatsony fanovanana ny fifanarahana makasika izany ho malmo dia vola mitentina 20 miliara ariary avy amin'ny birao frantsay misahana ny fampandrosoana na ny AFD no azo ny fitondrana malagasy amin'izany entina indrindra anatsarana ny sehampahasalamana mo izy ity. Afaka azo ilay vola mitentina 20 miliara ariary amin'ilay programa iombonana ho fanohanana ny sehatra fahasalamana na ny PCCS ampahany faharoa ihany fitondrana malagasy na dia mbola ao anatin'ny krizy aza. Vita ho maly tokoa mantsy ny fanaovatsiny ny fifanarahana makasika izany ka fana mahazo ivolo io. Nanao sony izany Andriamatoa Rajonary Mampianina, ministra vola sy ny teti-bola, Andriamatoa Jean David Nodé, taleny birao frantsay misahana ny fampandrosoana na ny AFD, notrony ny ambassadeur frantsay eto amintsika Andriamatoa Jean-Christophe Beyard, teo koa ramatoa ministra fahasalamana Joanita Ndaimananjara. Nambarany ministra vola sy ny teti-bola fa ny vahoaka salama dia hery amin'ny fampandrosoana ny firenena. Hita taratra ao anatin'ny teti-bola 13 soary volana farany teo fa tsy manao ambanin-javatra izany ny fitondrana ho ihany ny fanazavany. Au secteur de la santé. Dia misy endrika maromaro izay ampiasana izany vola izany. Izy io moa zany dia fanamafisana ireo asa rehetra izay efa natoboka tao anatin'ilay tapany voalohany izany hoe fanatsarana ireo izay mitolotra service mahakasika ny fahasalamana fanampiana secteur privé izay manome tanana ao anatin'izany ary fanomezana ihany koa izay tsara marihana mihitsy azo lazaina hoe ressource milazana azy fanampiny ho an'ireo any amin'ny région sy ny district ary ny fanampiana eo amin'ny fanofanana eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Misandrahaka amin'ny lafiny maro mahakasika ny fahasalamana ny ampiasany vola 20 miliara ariary io na izany aza dia ny fahasalamana zaza amam-behivavy ny tena azo tombo mibetsaka amin'izany.